fianarana daholo tsika rehetrarehetra tonga soatra anatin'ny ty fandaharana vaovao fandaharana ve ilazako anazy satria asana indray no atsikaritra ny ray andro izay efa nandefa karazana concept ohatran'izao izany hoe ny vahiny tany tranon'olona za dia misy fotoana ndresadresaka taminazy olona mpanao politika izay izy dia zako atao matetitetika le satria ohatra manontaniako ihany tao amin'ny réseau dia hono izy nareo no mahafinaritra le concept androany dia araka amina olona anakitanankanto anankiray sady namana anankiray za moa zany raha misy olona asaiko aty dia matetika namana foana ka zadaka nareo fa ity tsy fandaharana fa ity ohatra karazana vidéo bonus vidéo tolotra ezako isisaka isam-bolana le izy matetitetika anatina univers na mpanakantotsika na mety olona malaza tsotra zao na olona influenceur ihany koa dia asitsika resadresaka androantsika miaraka miantso misy farina be miasa io dia ezako manao traiteur dia ndraveo no teto amin'ny lafiny animation androany miaraka io ihany satria za sady mianime mandra vitavita ny installation dia resadresaka kely tsika manao no miantso dia resaka be animateur ndraiky any lasa tady vahiny manoatra tsy avelako itonintsy le vahiny. Aujourd'hui, salut dia mirabatsika rehetrarehetra mpijery izy ho an'izay tsy mahafantatra aloha miantso ao anatin'ny tarikesa telo roa sisa nareo telo foana zay sakay mbola tsy mahafantatra izany lefa teo en fait zany naka choriste zay fa satria zany le sarotsarotra le hoe mbola akafany telony indray satria le anankiray moa zany be dia be manontany dia nanambady izy dia any an-dafy izy amin'izao ianiny anarany ary izy ny anankiray le tambola kely indron'ny solo zany tao amin'ny tarika dia iasina tamin'ny voalohany dia aveo nanala examen dia tsy maintsy miala no fianarana dia niditra iany dia aveo indray nefa mbola resaka fianarana koa dia lasa izy nakany an-dafy dia tany izy nanorona tokantrano zavatra fatarako novotehana artiste sy ohatrany zavatra tsy manana betsabetsaka amin'ny Facebook za mitsikilo be ao Facebook dia hitako voangana kely indrina tao mariage vao roa volana mahery kely ngapa zay manao tena kely nga titoky zavady ange voaroa volana iany ranosehana sady mpitendry no miara-miasa foana zay va dia ohatra anareo ihany ao taro angamba asina présentation kely an'le ramose vaovao an'le ihany tsy satria rehefa taranay hatramin'izay mademoiselle foana tsy vaovao izy efa ela be zay miaraka izy nivadiko dia matozina anarany mpitendry izy sa anatin'ny mozika mihitsy izay ny domaine tena amantarana anazy any amin'ny mozika jazz dia izy anisany nano concours na jazz tany erina tany dia naresy izy tamin'izay saramatra doka re tsy sotra izay mahay be vadiko mpanao jazz ane mpanao lakozima anatraikefa be le vaty fa aveo taty ariny zany zay dia tafiditra tao amin'ny mpitendry risa roa telo dia aveo dia nihitatra indray ny sainao hoe andorana da tsika morona n'ity zavatra ity hoe tena ataotsika asa miaraka foantsika Saya ihany koa lasa rehefa titanareo naza zany ekipany liantso ihany misy ero mpazava ary mbola sahirana ve izy koa mbola manao montage nreto zavatra reto arahaba daholo ry zareo sina zeto retoera mahafinaritra hoe ato zay reo ve fa mpanao animation ohatran'izao foana matetika zany hoana manokana zany akoatra nisa roa telo dia nezahako ohatrany hoe somary sokafana kely le tontolo mozika dia eo koa zako hoe mozika be dia be le miteny hoe afaka atao asa ve velomana dia misy miteny hoe tsy mahavelona dia na nefa mahavelona afaka atao asa le izy dia zako hoe mila mitady kokoa hoe aiza zany le horizon etana izay azo atao asa zay nefa fialambola koa zava rehefa misy fitana manao interview anao aloha dia le antanin'olona foana ty fanontaniana anankiray ty izay tsy hitako mihitsy mahalogika an'le izy fa dia antaniko koa satria hoe za miezaka ny professionnel ao anatin'ny ty resaka fanaovana interview ty miady ve hono ny mpivady miara-miasa nareo moa zany vao roa volana tsy tokony hiady mihitsiny fa mety possible ve zay nge alohan'ny mariage efa enitaona miara-miasa efa enitaona zay nanao an'izay mozika zay foana teo dia misy mihitsy zany ohatra zao hoe fa malimaly eny an-dalana eo fa nefa kosa rehefa tonga le eo dia tena adiny mozika ny fiainana ray amanita tena tsy hoe mandainga fa tena magie be io mozika io zay ny anaovako mozika any tsy indraindray fa tsy lany ray membre anisa roa telo na za mahanira nareo miditra nge indry fa zay nge hoe izy tsy voatery hoe
hoe olona eo foana fa afaka misy fotoana zao miala masy aminay a misy an'izay Stella zay zao sy hita ny fahafantaran'olona anazy Lizy Tatelo efa miaraka aminay koa ndraindraiky koa ialy zay miaraka aminay koa ohatra hoe mivaova foana zany efa mivaova ny sary fanekanjo liantsolo naka ty tam'le faradovoko propaganda aloha mbola tsy aritra tena fanaingotsanaovako izy ty fesasako hoe mazan'olona fa makaloko fa tena tellement na le ambony na le ambany tsore andrasy na le ambony le ambany ataontsika hoe spécial Halloween fa tsisy idirany ty tena tsisy am'ireo quoi tsisy nafatarako ny antso voalohany namako tao amin'ny Facebook dia hitako mandefandefa publication dia fantatro ny tena asa fa aloha izy ny teny ny asandry amin'ny andavanandro manana centre defa kely izy préscolaire Ambohimanarana ny zasy mamanay dia izay no ataoko isan'andro dia ny mbola nefa na dia hoe mpanabe zany mpanabe zaza dia mity tafiditra foana le mozika satria resaka éveil musical koa anisany atao anatin'le asa dia lasa olon-dehibe zaho matotra be rehefa tena izy satria araka ny anteneninay teo liantso dia tsy vitany hoe artiste rery ihany tsy vitany hoe mpanao animation irery ihany fa le antenenay teo hoe miasany anankiray maîtresse dia ohatrany tsy mety mihitsy ny sainay raha tsy nandalo taty amin'ny fianarany zareo taty izay aty izay niresaka izay sy talenta miaraka naty kambe akindrika sy rehefa rehefa tonga ao satria ohatra ny hitako amin'ilay sary ohatra ny be kilalao ihany dia andeha ho atsotsika izy dia mba hiresadresaka ohatra ny ahoany izany tontolo ama maîtresse anazy zany ode miantso efa natsoky tamin'ny telefônina ihany sa zay izy sa va talenta miboda be izy io fa akizitina be izy io fa mety nytraine maman mafana be koa ny andro amin'izao amin'ity andro anaovana an'ilay interview ty le izy ka sous forme mode etsy fotsy matela izy te lalakala trano izy dia ela zay matoko poche bonjour manaona daholo ino manaona indray salut papa ndao miaraka amina bonjour talento io d'habitude miavinavina be mifantatra be hoe efa maîtresse satria tonga dia mifandray be mihitsy tsy manaikitra ny alika iza ny anarany alika indray lakiny anarany izy io fa idina aloha izy zao fa manjary iny to dia misaoty makatsy izy mivoy io alika io rehefa mianatra ny ankizy tsy mivoy rehefa mianatra fa miala io chien de garde zany dia efa mitandray misy andro wakaty fa atao blaky mahita tena ataontsika androany mantsy resadresaka kely amin'ny hoe sabosy aloha ny andro izay ny mampatonga ny hoe nareo tsy ahita ankizy ety maîtresse na firitaona ka hatramin'ny firitaona dre izay ny tiana hifantarina TPS izay no tena raisiko dia efa ny ato aminay misy akatrany amin'ny CP1 CP2 dia mitombotsy kelikely isan-taona fa tsy mbola ataonay izany ohatrandry talenta ohatran'izao zany zany hoe zaza 18 mois zany moa nomboko efa raisiko dia hatramin'ny normalement hatramin'ny 3 ans raha ny amin'ny ankizy sany ndreo eto zao mety misy eo amin'ny firy isy eo zao 10 andraikaiky eo orineny zary anankiroa tena manomboka zange tsy hoe zarery za manana aide anankiroa dia plus koa ny mamako miaraka aminako eto dia miara-miasa be zay zany efa misy tasy zaraina zany resaka ohatra hoe zao misy anankiroa zao tena hoe ray tena misahana ny resaka besoin ny ankizy tena hoe manara mijery foana ahoana izy efa manao toilette manasa tanana ny lelo zavatra ohatr'izany dia ny anahako any amin'ny mijery an'izay any fa ny nandray to dia le éveil le tena le manaitra le manentanentana be satria ny ankizy tsy tiany rehefa misennuie be ny zaza rehefa misennuie dia lasa mila vanina dia tsy maintsy mitady isan'andro mihitsy na hoe inana activité mba ampitsokatra ny saindreto isan'andro ndaontsika hiditra tanaty fa manomboka mihitsy dia vatiny tsy aritra voaloha fandrina za koa mipetrapetraka eo rehefa ohatr'izao efa sabozy ohatr'izao dia mipetrapetraka kely ny tena miana hoe ao anatina salle de classe tsika izao dia misy fandry
le ankizy manao siesta rehefa avy misakafo, misy ankizy zany ato manao cantine de tsy izy rehetrarehetra fa misy apahany ankizy zany de matory kely, tsy maintsy matory ny ankizy hatramin'ny roa de miverina manao zavatra activité ndray zareo de eto zareo matory de mbola pinay ro rehefa tena rehefa hoe sisy mamanay zay hoe feno sambre tiako be zao tamana be mihitsy andray fa maninona izy tiny de miboridana tanteraka ohatra ty aboridan'le ankizy le izy rehefa milalao fa izy ty zany efa natambola kely efa fatako ny anarana fandrasa le préparez-vous le plus joli nom d'une poupée attention iza de anarana teo Bernard ka na tonga aty Bernard efa nisy an'izay mihitsy le tranony tadidiko ty raika amby folo taona cadeau d'anniversaire ko nandray 11 ans de to zany le tena le lafo vidy be tamin'izany de tena tantaran'izy ito le zany mipipi misotro rano de mipipi le izy zany hoe misotro rano avato izy de mipipi aveto ny tena mahasadaikatra be ana amin'ity saribakolo ty re olona tsy fantatra izy hoe lasa vavy atreo ihany fa nitavatra tena anekdote kely tamin'izy ty le hoe izy le pipi zay zany tena hoe zany lamody tamin'izany tena aveo nasiko serviette hygiénique zany ohatrany hoe couche lasa zazakely raika amby folo taona manangom-bola makeny ampivarotra no mividy anaovy an'le itsy azafady de gaga le ramatoa fa ahoana ary nilaivany ito ankizy kely ito an'izao nefa ampiasaina amin'ny Bernard de tamin'izany taona izany koa to de efa anekdote mitoy ihany ohatrany efa tiako koa ny mampianatra de nisy mpanampy hatraminay tsy nainanoratra fa vitako nampianatra anazy isaky ny hariva amin'ny 5 avy mianatra any de misy cahier mihitsiny de ampianariko eo le zaza le ankizy zany mitovitovy eny zokiko zany izy tamin'izany fa tena nainanoratra nainamaky baiboly zavatra anankiray le antsoa anisan'ny efa hitako tao anatin'ny statut andria statut anankiray efa elaela zay de maintsy miresaka zaza kely foana io zazaka manabe ary efa namaly artiste tao amin'ny statut faloha valiny amintsika ato anaty vidéo raha ovina amin'izay le alinareo fa le nareo ohatra mikarakara olona fa le alinareo mba ampanampianarina mozika reo vina boavy tsy teko hoana navaly an'izay fa izany samy tsika malagasy ohatrany hoe zatra be hoe rehefa tao mariage ny olona de hoe efa somary efa misy miandriandry zany ao tsy omena tsiny zany fomban-javatra fa nenay somary efa mba nanana an'izay principe zay zay mivady hoe le aloha tsika kafe kely mihitsy alohan'le fiainana à deux kely ao an-trano mikonokona de amin'izao zay tena am'le mbola le fotoana miary zany hoe mbola tsisy nininona ny tranonay tena hoe mifandrina de zavatra andakozy de amin'le fotoana miasa zay de mba manangona kely de mividividy zavatra anao an-trano de tsy andrasana complet be koa nefa fa mba hoe mba misy zavatra ara-dalàna tsara de mipetraka tsara fa rehefa io mipetraka tsara de tonga ho azy le zazana folo ary ny nangadeta be zao de nasiana jus de fraise ty va jus de papaye re manao présentation ihany izy mamaly an'so nandalo sendra vao nandalo teo izy de asina présentation kely fotsiny ihany dadama fitsony ankizy anazy dadame jumo madame nenay zany ato tena to de convivial be ny fiarahana de ny ankizy ary tsy mba manao anay zany hoe maîtresse fa to de tatili e dadame fa ohatra zao le ao anatin'le univers ohatran'izao le ndraiky adiniko mihitsy hoe ndray adiny le séquence kely tetsy amin'ny voalohany teo hoe artiste mbola pihiry izy satria izay ny resaka misy projet an'izay mety mampitambatra an'ireo fanabeazana resaka fampianarana sy resaka mozika aloha iny antsony nazavazava anazy bebe kokoa sy marina mitatra kely zany le sama rehefa mandeha eny le asa de mampanakanto anazy mpanabe de hoe ino zavatra mampifandray an'izay de nitako hoe mbola vitsy mpanao an'izay ato amintsika nefa tena ilaina ihany koa de hoe anokatra ny centre d'éveil artistique koa efa isokatra atsoazy afaka herinandro avaiko momba anazy hoe de zany fanabeazana sy fikolokoloana ny sain'ireo zaza outil mozika ankafian'izany zavakanto ohatra zao hoe ny hira ny chant ny danse ao anatin'izay ny théâtre koa tafiditra ao anatin'io ny dessin afaka tafiditra ao an'izany koa ara daholo de fa larobia ariva
sy zomariva matetika misy ankizy tsy manatra zomariva dia ny sabotsy maraina no isan'izay activité parascolaire zay a mandritra ny adiny iray sasany eo a ny durée ianarany ankizy amin'le izy dia any Ambatroka misy anazy. Dia zay mikasika ny tafatafa be tafatafa mikasika ny tontolo iainan'ny antsohatra ny mozika ny fianam-pianakaviana ny ato anatin'ny fianarana ny anatin'ny fanabeazana rehetrarehetra any misaotra betsaka ny antsona naiky ny vahiny tato anatin'ny seraserako dia za koa aloha tena misaotra ny antso satria tena zavatra mbola tsy be mpanao mihitsy zao ny zavatra tena ataony antso koa tena dia raiko manokana mihitsy fa tena original tena miavaka dia mafitasoa foana amin'ny zavatra atao dia ho antsika rehetra koa any mijery io dia miasa foana koa dia manaova zavatra mahafinaritra amin'ny fiainana. Misaotra betsaka anareo nanaraka dia ara-tsadino indray mandeha isam-bolana isy artista isy zavatra influenceur ao anatin'ny fankalazana faharoa taona nitsanganan'ny chaîne YouTube foana moa zany izao zavatra izao izay ny antony roa taona sahady dia izay ny antony eny dia hanao zavatra vaovao petsapetsaka za amin'ny taona ho avy rehetrarehetra dia ity anisany anankiray azadiny foana misabona ao anatin'ny chaîne ao anatin'ny Facebook rehetrarehetra iny aza manay fa ny klasy mbola esy foana fa ino tsy azo tapana inona iantso Bamaritain dia hotohizana foana ny cover sy ny rehetrarehetra iny fa ny amin'ity andray mitoraky ty aloha dia tapahantsika hatreo fandram-piainantsika rehetrarehetra bye bye. Manatala feky eny ravana tena fitsapoana amin'izany taina be amen.